La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Ni mioka ny fahombiazana. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel. Il est tiré ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Up. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Smart Up. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Fananomboka omaly ny fivoriana faharoa tsy ara-potoana ny parlementaire eto amintsika. Fivoriana tsy ara-potoana izay tokony andinihan'ireo parlementaire lalina sy hanaovana ady hevitra demokratika. Ireo volavolan-dalàna fehizoro misa 3 ifeny fifidianana ho avy, saingy mbola nampidiry ny gouvernemanta volavolan-dalàna hafa misa 6. Matoa andady soratry Andry Erarson. Ametra-pialana ny filoham-pirenena Maorisiana tao aorian'ny fitondran'ny firenena tanatin'ny roa taona sy tapany, araka ny fanambaran'ny Prime Ministra ny an-toerana Anjoma lasa teo. Fitsikerana azy tao anatin'ny andro vitsy tamina rarakolikoly no antony efa ametra-pialana io, fihetsika izay tsy hita amin'ny mpitondra malagasy. Any Frantsa, manatanteraka ireo fondation ny FN na ny Front National nanomboka omaly. Tanjona amin'izany ny hitondrana Vaovao ho any antoko izay nitondra takaitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vamanasanao anaraka ny fampalala amin'ny Vaovao TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia nanomboka omaly ny fivoriana faharoa tsy ara-potoana ny parlementa roa eto amintsika. Fivoriana tsy ara-potoana izay tokony andinihan'ireo parlementaire lalina sy anaovana ady hevitra demokratika ireo volavolan-dalàna fehizoro misa 3 ifeny fifidianana ho avy saika mbola nampidiry ny gouvernemanta volavolan-dalàna hafa misa anankisivy. Raha ary matoa andahatsoratra Andry. Nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana faharoan'ireo parlementaire roa teto amintsika izay aharitra 12 andro araka ny lalam-panorenana. Volavolan-dalàna misa 12 iankina no avy ny firenena no miandry ireo parlementa amin'izany ary hodinihana mandritra io 12 andro io. Lehibe indrindra amin'izany ireo lalàna fehizoro miisa 3 hifeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka, fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavam-bahoaka izay lazain'ny lalam-panorenana fa tsy maintsy 12 andro aorian'ny nahatongavany amin'ireo biro maharitry ny anteny merarony tonta vao azo dinihina. Herinandro ihany fotsiny anefa ny fotoana nolanin'ireo parlementa tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany fa samy namonjy ny andro ny 9 martsa tany amin'ny toerana nahalany azy ny ankamaroan'ny parlementaire na lahy na vavy. Volavolan-dalàna misa 3 no lany teny Tsimbazaza ary 4 ny teny Anosikely nandritra io fivoriana tsy ara-potoana voalohany io. Fantaina mipetraka ny hoe midika ho inona izao fanerena ireo parlementaire andinika volavolan-dalàna misa 12 mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa izao. Hanana fotoana andinihana lalina ireo lalàna fehizoro ifeny fifidianana izay ankina no avin'ny Madagasikara ve ireo parlementaire. Raha ireo no jerena, lalàna iray isan'andro izany no tsy maintsy hodinihan'ireo parlementaire mandritra ny 12 andro. Fotoana izay hita fa tsy ampisihan'ny ady hevitra tena demokratika. Ankoatra izay, efa betsaka ny fanakianana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena toy ny CFAFI, ny KMF Knoe sy ireo antoko politika ary ireo olom-pirenena. Izany hoe ho atao letrezana indray sy ao anatin'ny ankamiana indray toy ny efa hitatrizay ve no andinihana ireo lalàna ireo. Nototsaina omaly tany Mahajanga ny fifeparabana tratran'ny taona 2024 amin'ny mpikambana amin'ny antoko malagasy miaramiainga any amin'io faritany teo aloha io. Nanotrina io etsika io ny filoha nasionaly ny antoko Ajo Andrianena Alvelo sy ny solombavam-bahoaka MMM Malandy tany Bealanana vola haingo Marie Thérèse. Taterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao moa ny akon'izay.
Ametra-pialana ny filoham-pirenena Mauritiana taorian'ny fitondran'ny firenena tato anatin'ny rotaona sy tapany araka ny fanambaran'ny Prime Ministra any an-toerana ny zoma lasa teo fihetsika azy izay atony tato anatin'ny andro vitsy tamina raharaha kolokolo no antony izay fihetsika izay tsy hita amin'ny mpitondra malagasy Freddy miantarandriana. Ny zoma lasa teo namoaka fanambarana ny Prime Ministra Mauritiana fa ametra-pialana ny filoham-pirenena Amenagry Ibrahim aorian'ny fankalazana ny 50 taona ny fahaleovantenan'i Maurice rampitso. Antony mahavoaroroy azy amin'ny raharaha kolikoly. Andro vitsy taoriany feo nandeha fa nampiasa carte bancaire na fikambanana iray izay nampiasany tamin'ny filany manokana ary nanjifa ny zavatra ho an'ny tenany no nandraisany io fanapa-kevitra io. Tsy voalohany noho ny siny fametra-pialana ny mpitondra firenena tao Maurice. Mifanohitra tanteraka amin'izay anefa ny zava-misy eto Madagasikara. Maro ireo tranga na voatontonona mpitondra sy manam-pahefana ambony teto amin'ny firenena nandritry ny fitondra ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina saingy tsy mbola nisy nametra-pialana. Ohatra amin'izany ny ministry ny fitsarana ankehitriny. Raha nahavoatonina azy ohatra ny fitsoahano Sinarfay izay voalaza fa nandraisany vola mitentina 7 euro. Nivoaka amin'ny fanazavana samihafa nandetika io ministry io nataony io teratany vahiny voalaza anaran'io saingy hatramin'izao na ny lehiben'ny governemanta tsy nandray fepetra aminy na ny tenany tsy nametra-pialana. Nanamafy rahatsahivina ny teo anivon'ny SMM fa manansaotra ny fahitana ny marina amin'ireo raharaha ireo ny tsy fametra-pialan'ny ministra voakasika mba ahafahana manao fanadihadiana malalaka azy. Tsy mbola nisy tompon'andraikitra nametra-pialana ihany koa manoloana ny raharaha kolikoly nandritra ny fifaninanana ho mpitsara tamin'ny 9 sy 7 ny volana febroary lasa teo ary nisy nandoro hatramin'ireo porofafany bianco nanao fanadihadiana. Tsy misy hatreto tompon'andraikitra nandraisana fepetra entitra manoloana izany. Samy mitazona ny sezany avokoa ireo mpitondra ny firenena ankehitriny nahitany malagasy taratra ny tsy fahombiazan'ny fitantanana azy. Firenena tsy lavitra ny Madagasikara, kely mihoatra ny Madagasikara raha ny fivelarana sy ny harem-pirenena saingy mandroso lavitra ary samy mandray fepetra tahaka izany ny mpitondra ao aminy. Ilatsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity ny filoham-pamorona ny antoko politika GFFM Pasteur Mayola araka ny fanambarany androany nandritra ny Zakabe sy ny fiarabanina tratrany taona izay nitanterahana tena ny ANC Ivato Fanadina. Notendren'Andriamanitra ao analan'ny fahantrany Madagasikara. Izay nambarany Pasteur Mayola André Christian Dieudonné, filompanorona ny antoko politika GFFM, na ny Gideona fandresena ny fahantrany eto Madagasikara, rehefa natolo ny birao ny antoko izy latsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Dia fomba ofisialy no anaparantenanay fa ny kandida amin'ny antoko GFFM amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ity dia Andriamato Mayola Christian Dieudonné. Nefa dia amin'ny fomba manetsiketsika sy amin'ny fanetretena no anakaiky izany satria dia iraka tokoa no nampanaovan'Andriamanitra fa tonga ny fotoana izay amoan'Andriamanitra ity firenena tsika malagasy ity ao anatin'izao kitso sy famatana. Fampanantenana amin'ny maro sady no nataon'ny Pasteur Mayola nandritra ny fitanisany ny vina mpiara-monina sy ny tetikasa pampandrosoany. Ary ny fomba ny fifidianana dia zana ampidinina mba ho zaka ny vahoaka malagasy fa tsy atao nandaniana ilatsaka ny vidin'io vavy fotsy io hatrany amin'ny 700 ny kilao amin'ny fiarahamonina. Dia zaka mampaika izay ataontsika amin'ny famokarana ny vary ka dia tsy hanafaka vary any ivelany tsongotsika fa dia hanomana vary any ivelany iray afaka tempaona. Ny efa folonkarena rehefa tonga amin'ny fitondrana dia ny
zay ihany no alaina any amin'ny malagasy fa ny 700 omena ny malagasy ray manontolo ny harem-pirenena fa raha mba inana ny mpitondra fanjakana dia mba farafabetsany mba leapahafolony ihany atao lalàna fa ny 90 ny harem-pirenena ho an'ny malagasy rehetra fa zany hoe misy vola 6 milliards de dollars zany avy tamin'ny volamena na tamin'ny boîte rose dia ny apahafolon'io ihany no azon'ny fanjakana mpitondra fanjakana hoanina raha inana fa ny 700 io zany hoe 5 milliards 400 millions de dollars mankany amin'ny fampianarana any amin'ny fahasalamana any amin'ny lalana dia gratuit ny fampianarana sy ny fahasalamana amin'ny fotoana manaraka raha ny fanazavany no anaovan'ny famelabelaran-kevitra sy hanazavany bebe kokoa mikasika ny vinany fotoana ny dokavarotra isika izao aorinan'izay no andrarantsika ny olana ireo mpanjono madinika eto amin'ny tsika eo any koa ny mahakasika ny polio eto Madagasikara rehefa avy eo ary fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 arrières. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fitiakpvision.mg. Rose Nourbay, âgée de 17 ans, a été... Ripianatry, Tansa, Panjara, Panawasatanan, Piasa Miornas, Ul-Pirenene, Yanzadin Tsifandripalemana mahery vaika isika. Da ho ariarientana pilamina mialaka misy 5 martsa ho avy zao amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 12 ora sy 5 ary amin'ny mpiakapeo ampanenony klaksony mianjombon'orinasy ny laklosy mpiangonana ny kiririoka sy ny sarolany mba ho mariky ny fiombonantsika aoka izay ny herisetra aoka izay ny fakanakerina malagasy miray ho fanoherana ny tsy fandripalemana. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy.
Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika sihatry ny fiarina kosa indray. Nahitana fianana hatrany 70 isanjato ny vokatra azon'ireo mpanjony madinika isan'andro hatramin'izao fotoana izao. Isan'ny mahatonga izany fisian'ireo mpanjony vavety manimba ny asan'izy ireo raha ny fanazavana azo. Fizoro Rafaly. Misedra olana tanteraka ireo mpanjony madinika eto amintsika ankehitriny eo amin'ny lafiny famokarana sy fidiram-bola. 10 isanjato ny vokatra azon'izy ireo teo aloha sisa no azony amin'izao fotoana izao raha nitatitra ny fiarahamonim-pirenena mitantana harenan-dranomasina avy any fotony na miary. Sehatra ahafahan'ny fiarahamonina manjono maneho ny heviny. Amin'izao fotoana izao zany fa tsy takany taloha zany fa mihena le trondro izay azon'le raha haritra amin'le fihinanana dia fa tsy masaky mihina le mpanjony satria ny hamidy jampy dia tsy masaky mihina le trondro zany. Le taloha zany la ohatsy groupement ray dia farafahakeliny zany mitondra 100 kg. Amin'izao zany na 10 kg tsy ampy. Lakana ray zany 3-4 dia mahazo zany 100 kg. Fa amin'izao fotoana izao zany tsy mahazo na mety misy na 1 kg nizay andro. Dia amidy amin'ity hoe tsy ampy izay le amatsian'le fianakaviana. Isan'ny olana sedrena ihany koa raha ny fanazavana ny fanilian'ireo mpanjony vaventy azy ireo sy ny fomba fanaon'ireo mpanjony madinika sasany amin'ny fisafidianana arato ampiasaina ka tsy mampaharitra ny zono atao. Ny mpanjony eto Madagasikara zany misy mitsindry izay tsy fantam-piaviany zany hoe eo amin'ny sambo vaventy dia tokony tsy hanjona amin'ity faritsy ihazany mpanjono madinika zany tokony mba hoany lavidavitra any zany le misy an'le raha. Dia koa zany hoe ny fisian'le fanaovana harato izay tsy manara-penitra toy ny moustiquaire dia ao koa ny fimilay zany le problème misy an'le azon'le mpanjono. Ankoatra ny fidirana anatin'ny fiarahamonim-pirenena hitondra ny feon'izy ireo, ny famolavolana andina no eventin'ireo mpanjony madinika ho vahaolana anatsarana ny tontolon'ny asan'izy ireo. Isan'ny angatan'ireo fiarahamonina mpanjony nandritra ny fivoriam-ben'izy ireo ny ankatoavany ny fitsarana izany dina izany. Ho fanatsarana ny asany ihany koa taken'izy ireo ny hanamafisana ny ady amin'ireo mampiasa fitaovana toy ny engin izay manimba ny jono. Mitaka ny hanomezana toerana manokana na zone de pêche communautaire exclusive izy ireo ialana amin'ny tsindry ataon'ireo sambo lehibe. Takin'izy ireo ihany koa ankoatra izay ny andaniana lalàna mifanaraka amin'ny lalam-panorenana manome alalana azy ireo anjono amin'ny sisin-dranomasina ary hanamafisana ny fanaraha-maso ireo sambo vahiny na malagasy manjono ny fotony. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy manana antontanisa mazava isika eto Madagasikara mahakasika ny aretina lefakozatra na polio. Antontanisa izay takiny sehatra iraisam-pirenena. Faradiny Mioramanitra. Mbola lavitra ny ezaka tokony ataon'ny Madagasikara eo amin'ny famongorana ny aretina polio. Isan'ny sakana amin'ny oady io ny tsy fisian'ny antontanisa mazava mikasika ity aretina ity. Antontanisa izay takiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ahafahana mandray fepetra. Ankoatra izay, ilaina amin'ireo antontan-kevitra ihany koa ireo antontanisa ireo. Raha ny fanazavana azo, efa niatrika ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara ny taona 2024 saingy tsy mbola nahazo ny fankatoavana noho ny tsy fampian'ireo antontan-kevitra. Ny 2008 zany iny koa ny voalohany ohatry ny manala fanadinana rehetra ihany mitsapatsapatra zany tena hita mihitsy mbola tsy ampy mihitsy zany ny zavatra tokony anana ny Madagasikara hoentina miatrika amin'ilay fanadinana be dia be zany hoe rehefa manao le préparation le document ohatran'izao zany zay vao hita hoe ay ve mila an'izao hoe ay ve mila an'izao hoe ay ve mila nefa le fotoana efa akaiky dia manjary tsy mety intsony. Ny zavatra ilaina nefa nefa hoe tokony hoe tout au long de l'année plusieurs années efa tokony préparena nisy daholo dia zay mahatonga ny hoe ankehitriny zany efa mba plus ou moins près Madagasikara présenté azy dia anao izay mety zany zay amin'ity. Notsokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny atrikasa natao hanamafisana ny fahaizan'ireo mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny fanomanana ny antontan-kevitra entin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mpiasan'ny fahasalamana manodidina ny 930 no isitraka izao atrikasa iarahana amin'ny OMS izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Frantsa manatateraka ireo fondation ny FN na ny Front National nanomboka omaly tanjona amin'izany moa nitondra arivo vaovao amin'ity antoky ity nitondra takaitra tamin'ny fifidianana filoam-pirenena farany teo fanidina amin'izany France 24.
nanomboka omaly ireo fondation ny FM na ny Front National taolil araka izany io vanarana satany Front National izay tanterana ny 10 martsa 2024 talohan'ity kongresy ity dia efa nisy ny fitetezam-paritra nataon'ny filohan'izy ireo Marine Le Pen tanjona amin'izany no hitondra arivo baovao amin'ny antoko izay nandalo fotoana sarotra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay farany teo nandray vahiny manakaja ny kongresy satria nandalo sy nanio ny tamin'izany Steve Bannon tanakavanany Donald Trump izy ary izy anisan'ny tadiny hevitra rehetra nahatonga azy ho filoham-pirenena Amerikanina nandritra ny kabarany no nanambarany fa marina ny fomba fijeriny Marine Le Pen eo amin'ny sehatra politika fa tsy tokony ho jerena amin'ny fijery avisy havanana intsony ny tontolon'ny politika pampitateraka ireo FN nandritry ny fandraisam-pitenenany sady nahazo tehaka izy no nitsangana matetika ireo bizaika araka izany manatena tanteraka ny Front National amin'izao fotoana izao fa tonga amin'ny tanjony ity antoko ity miaraka amin'ireo torohevitra ny Steve Bannon dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampalalam-bao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré faumbiazan. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.